tozo indray ny mety tetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady 20 novambra amin'ny enora maraina hatramin'ny alatsinainy 20 novambra 2024 amin'ny enora maraina. Raha ny sary azo vamjanambolana dia tsy misy aloha ny fampitandremana mahakasika ny an-dranomasina na izany na tsy izany aza dia tanina mba hitandrina foana ireo izay mendrika indrindra morontsiraka tsy monnosiny satria mety hanonja be na aherin'ny ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana manomboka eo akapodambra hatrany Kapest andraona mitsitokotoko ho avy atsinanana ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Itsoka vavaratra atsinanana manakaiky ny Kapest ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray ka hatramin'ny 1 metatra sasany. Kapest hatramin'ny Manoro anorana tandrifondrahona vitsy ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray faingo 2 metatra any avaratra isonarany vongo hatratra ray faingo 4 metatra kosa any amin'ny faritra hafa. Manoratra ny Taolagnaro anorana tandrifondrahona mitsitokotoko ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo rehefa manakaiky ny Taolagnaro ka manodidina eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ielina iovaova izany ka ho 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny ray faingo 2 metatra hatramin'ny ray faingo 4 metatra hatratra 2 metatra sasany rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie anorana tandrifondrahona vitsy ho avy andrefana somary atsimo andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja ray faingo 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andrahona mitsitokotoko ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Itsoka ho avy atsimo izany amin'ny ankapobeny amin'ny faran'ny fepotona ka manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja ray faingo 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany hatratra 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra amin'ny fiafaran'ny fepotona. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André izy tandrifondrahona iserana ho avy avaratra andrefana somary andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Iena ho 9 kilometatra isan'ora izany amin'ny fiafaran'ny fepotona. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifondrahona mety arahankotroka indraindray ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny atsasametatra. Analalava hatrany Kapodambra anorana tandrifondrahona mety arahankotroka indraindray ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra eo anelanelan'ny Analalava sy Nosbe ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ivadika ho avy atsinanana na atsimo atsinanana kosa izany any amin'ny faritra hafa ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny aotra faingo 4 metatra any atsimon'ny Nosbe manodidina ny aotra faingo 7 metatra kosa any amin'ny faritra hafa.